dia miaraba ny vahoaka malagasy varavolo ary miaraba ampiavana ihany koa anareo mpanao gazety rehetra izay manatrika an'izao valan-dresaka fohy izao. Ny antony dia misy zava-dehibe anankiroa anamarika ny tantaram-pirenena amin'ity herinandro ity. Tsy afaka ao am-potsika, tsy afaka ao antsaitsika tokoa ny daty ny 4 novembre satria tokoa mantsy ny tamin'ny 4 novembre 1970 dia may ny tao anaty rovo. Latsa-dranomaso ny akamaroan'ny malagasy zany fotoana ary misaona ny firenena. Ny antony dia avokoa ireo tao anaty rovo. Ka noho izany amin'ny azoma 4 novembre 2020, zany hoe 5 taona katrika aty aoriana, dia hotokanana ary hoatolotra ara-pomba ofisialy ny asa fanarenana ny lapany misotena ny ampanjaka sy ny ray aman-dreny ara-drazana rehetra avy amin'ny lavan'ny nosy ary anotrina ho avy mba ankalaza sy anamarika izany andro manandanja eo amin'ny tantaran'ny firenena izany. Tsy misy kisendrasendra ny zavatra rehetra fa ny tantara dia efa voasoratra avokoa. Ary marina koa ny daty na indrindra ny taona sy ny tantara nalovan'ity firenena malalatsika ity. Raha fitinina dia ireto ny daty nanamarika ny tantaram-pirenena. Tamin'ny taona 1970 dia very ny fiandrianam-pirenena, resy ny malagasy ary nanangan-tsaina fotsy ny fanjakana malagasy tamin'izany taona izany. 100 taona katroka taty aoriana, tamin'ny taona 1970 dia may anaty rovo. 100 taona taty aoriana ny nahavery ny fiandrianam-pirenena. Ary 5 taona katroka aty aoriana kosa, ny taona 2020 dia vita ny fanarenana amin'ny lapa ny manjaka-miadana sy ny lapa ny besakana, izay lasa lavenina no natsangatsika indray ankehitriny. Manamarika zavatra maro eo amin'ny tantaran'ny firenena izao dingana lehibe vitantsika izao, satria dia mamerina indray ny ampom-pirenena ary indrindrindrindra amelona indray ny fitiavan-tanindrazana ao am-pon'ny malagasy ty tanindrazana tsirairay avy. Tombo izao fotoana andraisantsika ny antanana ny tantarantsika ary indrindrindrindra ny anandratantsika indray ny tantarantsika sy mivakoka malagasy mba holovantsika ary indrindrindrindra mba anamarika ny firaisapoa sy ny firaisan-kiny. Tamin'ny taona 7 rehefa voazanaka ny firenena malagasy dia nisorony mpanjanaka avokoa ny mariky ny fiandrianam-pirenena rehetra teto amin'ny tany sy ny firenena. Anisan'izany ny sady voninahitry ny tantaro-piandrianan'ny mpanjaka vavy Ranaval fahatelo. Zava-dehibe zany satria nanamarika ny fiandrianam-pirenena ary nanamarika ny faharesetsika dia
nalaina izany sady-boninahitro zany dia naraty ao amin'ny musée ny tafika frantsay na ny musée des armées françaises ao amin'ny hôtel des Invalides. Tsy nisy mitaky io tao anatin'izay taona maro izay, satria dia 17 taona no niaraka teto amin'ny firenena, nisorona teto amin'ny firenena izany sady-boninahitro zany. Noho izany dia nanokatra taratasy tany amin'ny filoham-pirenena frantsay mitenako amin'ny mazava-dehibe symbole an'izany sady-boninahitra izay mariky ny fiandrianam-pirenena izay araty any amin'ny musée des armées françaises izany. Nanokatra taratasy tany amin'ny filoha frantsay ny tenako nitaky amin'ny famerenana an'izany sady-boninahitry ny tantara-piandrianany ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo izany. Ankehitriny dia no niasa natao izay notanterahany ministra ny kolotsaina sy ny fampirarahana ihany koa tamin'ny ministra ny fiarovam-pirenena any Frantsa, dia namaly ny firenena frantsay fa ho averina ho an'ny malagasy eto an-tanindrazana izany sady-boninahitra izany. Koa reharentsika malagasy ary indrindra manamarika indrindra izany fiandrianam-pirenena izany fa dia ampitiavana lehibe no anambarana amin'ny fomba ofisialy amin'ny vahoaka malagasy fa amin'ny alakamisy 5 novambra ho avy zao dia ho tafaverina eto Madagasikara 17 taona aty aoriana ho tafaverina eto Madagasikara izany sady-boninahitra ny tantara-piandrianany ny mpanjaka Ranavalona fahatelo izany. Ho raisitsika mikafaliana, ho raisitsika ampitiavana ary indrindra amerina indray ny fiandrianam-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana izany andro lehibe anamarika amin'ity herinandro ho atrehantsika ity. Sotratsika rehetra.